Lohahevitrintsika amin'ity herinandro ity dia ny fiainam-pokotany. Mavitrika amin'ny adidy eo amin'ny fokotany ve ianao? Inona no antony? Tena mahavita ny rehetrarehetra mihitsy ny raha ny adidy eo amin'ny fokotany. Miasa fokon'olona angambany aloha tsy vitako satria izaho miasa. Manao adidy eo amin'ny fokotany aho, zaho koa manao vakodrazana ao amin'ny fokotany. Eto Analamahisy ihany ilay izy ka. Zay ny adidy ataoko amin'izao. Mbola tsy nanao adidy loatra. Manao rahatsia. Raha ohatrana aloha izao manao adidy amin'ny fokotany. Ohatra hoe misy zavatra atao dia mifanampy amin'ny zareo. Za manao adidy amin'ny fokotany. Misy adidy ohatrany hoe vita ohatrany ohatra hoe mizara fanomezana eo amin'ny fokotany dia manao fa raha ohatra hoe adidy eo amin'le sady za koa tsy manam-potoana loatra zany ohatrany hoe mamafa tokotany ohatran'izany misy asa fokotany ngezangeza dia aleoko ny anahy manao adidy eo amin'le ara-bola zany hoe mena vola dia ireny nanakaramanany olona ohatran'izany adidy eo amin'ny fokotany fa le hoe mandio dalina asa-pokon'olona mamafa lalina tsy hoe ratsy akory zany fa tsara manadio aho fa ny eo amin'ny manodidina anahy fa le hoe tena asa-pokon'olona ngeza be tsy vitako satria za miasa dia tsy manam-potoana loatra anaovana an'izay na ny eo amin'ny tokantrano izay bady miasa daholo dia tsy vita izay. Mahatsapa ve ianao fa manan-danja eo amin'ny rafi-pitantanana amin'ny firenena ny fokotany? Tena manan-danja, mbola manan-danja mihitsy ny fokotany amin'izao satria raha tsy ao amin'ny fokotany, raha tsy avy eo amin'ny fokotany tsy makany amin'ny commune mandeha ambaratongany. Amin'izao zany manan-danja daholo ny commune na fokotany manan-danja daholo eto aminay Analamahisy. Ny fotona mihitsy manan-danja. Manan-danja ny fokotany? Manan-danja aloha ny fotony, ny fokotany raha fahitako anazy. Io angamba ny rafitra tena atao hoe akaiky mivoaka an'ireny. Misy ny hoe commune angamba ny tena hoe lasa manao ny asa be da be fa le eny fokotany eny fotony io ny tena akaiky mivahoaka indrindra. Eny ny tokony atao misy ny fampandrosoana. Eny ny olona anao ny eny amin'ny fokotany, ny eny amin'ny commune tsy mahita an'izany fa manao lalana izy dia lalana ngeza be nataony. Zay angamba no nahatonga an'ilay teny hoe tsy azo hohanina ny lalana. Nefa ny eny amin'ny fokotany any tena misy mahantra. Ny olona tokony ampiana eo amin'ny resaka arabary, fizaram-bary tokony hisy izany fizaram-bary izany eny amin'ny fokotany ho an'ireo tena mahantra. Dia eny amin'ny fotony, eny amin'ny fokotany no tena ilana. Zay ny hoe mbola ilana amin'ny fokotany raha amiko tiany ilana mihitsy. Manam-pahavononana ny latsaka filoha-pokotany ve ianao? Inona no antony? Tsy mety amiko satria izaho miasa dia tsy mety. Tianao an'izany aho fa miankina amin'ny vahoaka rehetrarehetra ny mombomba n'izay zavatra izay. Tsy dia mahasotro ny fitanany fifidianana fokotany. Ohatrany mahafinaritra anahy aloha zany, mahafinaritra anazy. Le seho fokotany? Le seho fokotany, mahafinaritra anahy. Hoe te ho sefo pokotany, te komity pokotany. Raha hoe ny anahy le hoe sefo pokotany tokony olona hoe tena libre zany. Misy le hoe rehefa miasa dia disponible de suite. Amin'ny sefo pokotany eto amintsika matetika manana ny asany ihany dia mana sonia fotsiny izy, vita sonia daholo le zavatra dia apetrany eo amin'ny fokotany fotsiny. Dia ohatrany mandalo fotsiny izy eo amin'ny fokotany fa tokony olona tena hoe tena mipetraka eo amin'ny birao mihitsy le sefo pokotany ka raha ho anahy manokana za aloha tsy te ho sefo pokotany satria manana ny asako.